Tonga indray anay e. Aninona? Io no antsoina hoe Raisa. Tsy anjarako mihitsy ny manamarina na manameloka olona iray fa ny afatro androany tsy misy olona ambony lalàna zany nabi de rehefa aveo ka amaministre ny serasera sy ny kolotsaina mpitondra teny ny gouvernemanta dia miantso atsika rehetra aoko izay ny fanendrehana ny Raisa. Tsy anjarako mihitsy ny manamarina na manameloka olona iray aoko izay ny fanendrehana ny Raisa. Tervirina zero zay ny tena oka izay ny fanaratsiana azy sy ny fanendrehana azy fa raha misy ny antony nanagajana ny Raisa dia noho ny fijoroany ny fahamarinana sany nabavy. Io Raisa io izay tsy mahafantatra dia rabateur. Rabateur zany mpanera eny anivon'ny fitsarana. miteraka fahatizirana ny anatiny toe-javatra tahaka izany. Mandeha manatitra inona moa ty zany mandeha minégocier intervention eny amin'ny fitsarana mba anagadrana olana amoana an'le olona amin'ny figadrana na anomezany fitsarana rariny an'le olona tsy tokony azo rariny eny amin'ny fitsarana. C'est quand même tena terrifiant na hoe tena abominable mpamosavy no manao an'izany hoy ny fitenenana. Olona manao mpanera amina kolokolo eny amin'ny fitsarana zany. Olona izay fantatritsika antsoina hoe Raisa ity dia mpandraraha malagasy mijoro amin'ny fahamarinana miady amin'ny fahamarinana. Écoute ça les bois de monde. Raisa amin'izao tsika amin'ny teny izao migadra ao an-tanimora noho ny tentative de meurtre izay nataony tamin'ny Raoldina sy Baya. Io tentative de meurtre io zany isany namoaka le vidéo izy manenjika an'le olona eraky ny tanàna ary le olona nametraka fitoriana saika nitsatoany tamin'ny fourchette. Omena vary kely, omena vola kely, omena zavatra kely dia iny ny atao hoe fanatonana ny fahamarinana. Fa raha io Raisa io ny mivoaka dia nandray miliara zany nareo tsy hisy hevitra mihitsy farafahakely ny miliara ny raisinareo matoa io Raisa io mivoaka izay dia tsy anaiky mihitsy raha mivoaka io. Zay tsy mijoro amin'ny fahamarinana dia gazy. Atao mafy zay tsy mijoro amin'ny fahamarinana. Écoute ça les bois de monde. Efa manomboka miboaka aminay vrai visagenao. Manomboka miboaka hitanay tena vrai visagenao. Est-ce qu'on mérite ça? Mitongava saina fa mapala elo anakay ary tena mapala elo anakay. Tetsy sy Teroa.
mahakasika ny raisara zay vola raisara zay vola zay injihana mafy amin'izao fotoana zao anatin'ny réseaux sociaux hoe tsy gadra politika fa nivoaka ie afofiziko kely tsy raisara iry fa rehefa anenjika de toy izao ny fomba fanenjehana iza ny namoaka gadra ary iza daholo ireo gadra zay mivoaka tout d'abord zany tadiavina daholo aloha ny olona namoaka gadra de iza daholo ireo gadra alaina daholo zany le gadra rehetrarehetra zay navoakanareo tamin'ny reny raha gadra politika reny nanomboka 12-13 octobre reny de tadiavinareo koa iza daholo ny namoaka an'ireny olona reny zay zany vao manao fanenjehan'olona anankiray ianareo satria lasa ny ao amin'ny tetin'le olona no lasa simba réputation-n'le olona simba ao anatin'ilay réseaux sociaux zay zany tiako volany zay indrindrandrindra fa ny mpitory azy ny tena manenjika azy etoana sotra betsaka tompoko ka raha raha zay vola raha mbola mitohy dia horaikitra ny ampamoaka dossier eto fa Christelle Vera koa dia manana dossier be da be mahakasika an'io raha raisara zay vola io sy ny côté mpitory azy ireo sy ny mpanenjika azy ireo indrindrandrindra fa Fanirso Ernève zay ministry ny fitsarana ankehitriny izay mbola exilé tam'izany ny fampizara dossier tamin'ny Christelle Vera mahakasika ny raha raisara zay vola ta horaikitra ny ampamoaka dossier fa aleo atsahatra ny fanenjehana azy raha toaka tsy hanenjika indreo gadra rehetrarehetra zay navoakanareo ianareo sotra to